Dia mbola miaraka amin'ireny fohan-trano ianao amin'ity formation PHP ity. Teo aloha teo zany tsika dia nahita hoe ohatran'ny ahoana manao transfert de données amin'ny PHP. Dia izao tsika dia hijery ny atao hoe fonction. Fafako ireto. Dia ny fonction a dia efa hitantsika foana le izy. Ohatra hoe tamin'ilay lesona tao aloha tao a dia nampiasa ny fonction trim isika. Et trim io a fonction manala espace au début à la fin d'une chaîne izy io. Dia nampiasa ny fonction HTML special choice ihany koa isika manala ny caractère HTML. PDB zany ny fonction nampiasaintsika. Misy fonction koa hoe is7 nampiasaintsika daholo zany, fonction daholo zany reny. Dia reny zavatra reny dia efa nisy namorona tany le izy. Le mpamorona ny PHP moa zany no namorona azy a. Le mpamorona ny PHP moa zany no nanao azy, namorona an'ity fonction ity a. Dia sika koa zany afaka mamorona fonction. Dia teneniko eto koa fa ny avantage ny PHP dia misy fonction be dia be tsy lany lanina izy a, efa azo ampiasaina. Zay zany anisan'ny mampiavaka ny PHP. Dia zay. Dia syntaxe zany hoe fomba fanaovana an'ilay fonction. Syntaxe function. Zay zany manambara hoe fonction le izy a. Dia ny anaran'ilay fonction. Dia paramètre ho hitantsika eo zay. Paramètre hoe mety hoe misy io, mety hoe tsisy a, tsy voatery misy zany. Dia ato a le code-tsika. Dia tsika ao zany le code. Donao exemple zany a hoe fonction mi-afficher bonjour. Ataontsika fonction tsisy paramètre zany amin'ny voalohany. Dia fonction dire non, fonction ohatra hoe afficher. Ataontsika ato hoe echo bonjour. Dia ity fonction ity zany a, raha manao an'izao tsika dia tsy tonga dia ataony io. Ataony actualiser ity, tsisy ninona afficher satria déclaration fotsiny ity, ohatran'ireny midéclarer variable ireny. Fa rehefa te hampiasa an'ilay fonction dia mila antsoina le izy. Dia rehefa miantso azy dia antsoina amin'ny anarany hoe afficher. Ohatr'izao. Dia zay zany vao ataony a le fonction. Bonjour. Dia tsy dia intéressant fonction raha hoe io code raha io fotsiny ny atao ao a. Fa rehefa betsaka ny code a, zay vao tena mahaliana ny mampiasa azy. Anao exemple kely a. Ohatra zany ataontsika ratsinahy fonction. Ohatra hoe averintsika in-dimampolo a io bonjour io. Dia manao tsika hoe echo bonjour. Dia copier tsika le izy. Et bonjour. Iny zany. Ataontsika hoe dimampolo zany iny e. Dia misy fotoana tsika vitantsika zany programme hoe echo bonjour 50 fois io. Dia afaka heritaona tsika te hanova an'ilay programme hoe ataontsika hoe bonjour les amis indray zany le izy. Dia taper zany tsika hoe les amis a. Dia asiantsika hoe les amis koa ato a. Les amis a. Zany hoe 50 fois zany tsika manao les mampiditra an'ilay hoe les amis foana. Dia zay zavatra zay nefa mandreraka. Dia zay ny anisan'ny ilaivana fonction. Arakarak'le nanaovanao copie zany a no mampitombo an'le tâchenao rehefa hanao modification ianao. Dia taddio foana hoe tsaroa foana hoe rehefa manao copie amin'ny programmation hoe sélectionner dia mi-copier a. Dia
tokony nanao fonction zany ianao zay. Ok, de ty zany a nataontsika raha tsy nahay fonction, fa raha nahay fonction tsika de nanao ohatr'izao. Ohatra hoe ny afficheko indroa ty fonction ty a, intelo ohatra, de tato ny lasa miveriny intelo zany le izy. Ka raha misy modification tiako atao a, de au niveau an'le fonction fotsiny no manao le modification. Ohatra hoe asiko à la ligne ato a, de actualisena, de lasa nisy à la ligne daholo. De zay zany a mba hialana am'le manao modification indray mandeha. Raha tsy nahay fonction tsika de nanao modification 100 fois 1000 fois, fa raha mahay fonction tsika de modification indray mandeha de miova daholo a ze programme rehetra ny antso an'io fonction io. De ohatra hoe apiko hoe les amis zany eto, de lasa nisy hoe les amis daholo zany a le appel le fonction rehetra rehetra. Zay zany exemple voalohany. De exemple faharoa, fonction avec paramètre. De asiko h1 kely eto. Oui, fonction avec param. De fonction avec paramètre de misy variable zany ao anatin'ity parenthèse ty. Déclaretsika aloha le fonction. Function dire bonjour, de sitsika nom ohatra, de ataontsika hoe echo bonjour point nom fais comme chez toi. De atsotsika am'izay ty fonction ty a, dire bonjour, ohatra hoe rakoto, de actualisena, misy diso kely a, amin'ny ligne 12, ligne 12 ozy izy a, tsy ampy point virgule le atao aloha. Ok, ozy izy hoe bonjour rakoto, fais comme chez toi. Zay. De toizatsika ihany a, anao ndray tsika hoe dire bonjour rabe, de affichena indray hoe bonjour rabe, fais comme chez toi. Zany hoe variable zany ty zavatry ty, afaka miovaova zany, misadapte amina situation maromaro zany le izy. Zay zany no ohatra voalohany a, fonction avec paramètre. De ty koa misy ohatra ray a, fonction multiplier. Na multiplication en entier anankiroa zany tsika, dollar x sy dollar y. De ataontsika hoe dollar res, ty zany asiantsika amin'ny valin'le calcul, x fois y, de affichentsika am'izay rehefa hoe réponse point res. De eto zany tsika manao hoe multiplier 5 sy 6, de actualisena, de manome 30 zany iny, hoe réponse 30. Satria nahoana ny nanome 30? Satria ty x ty de nisoloany 5, de le y nisoloany 6, arakaraky le filaharany zany, de 5 fois 6 30.
De afaka nanao zao koa tsika hoe variable anatsofoka ao ohatra hoe dollar $n1 reçoit 11 de dollar $n2 reçoit 100 non tsika hoe 10 de afaka manao tsika hoe multiplier N1 sy N2 de inona indray nataony ny valeur x ato a soloany an'le valeur N1 izay 11 de ny valeur ny y ny soloany an'le valeur an'le N2 izay 10 de normal be zany hoe manome 110 zany io. Réponse 110 ty le izy ty. Asiko midina andalana kely daholo e. BR. Ok. De zay zany momba an'le fonction avec paramètre. De ataontsika manaraka fonction avec valeur de retour ndray. Les valeurs de retour de valeur iray omena an'le fonction zany rehefa vita le zavatra nataontsika atao. Morina fonction ndray tsika hoe fonction addition ohatra. Addition na 3 entiers ohatra de dollar $s reçoit dollar $x plus dollar $y plus dollar $z de affiché non tsy affichéntsika le izy fa retournena. Dikan'le retourne zany de hoe alaivo le résultat na calcul tato de valeur ray ihany retourneny io. De ny dikan'izay zany de hoe ao anatin'ity fonction addition ty zany a de misy valeur zany io azo eritreretina zany azo eritreretina hoe misy ohatrany hoe variable zany ty de misy valeur ty fonction ray ty. Zay zany nentina eritreretina anazy de afaka manao zany tsika hoe echo addition de 1 2 3 de ohatran'le teo aloha ihany hoe le x anovainy 1 de ny y anovainy 2 de ny z anovainy 3 de ny valiny io zany lasa hoe sa 6 zao zany. Afaka mbola manao an'izao tsika hoe point 6 point addition zao zany. De ao anatin'le addition zany am'izao no misy an'le valeur azo eritreretina ohatr'izay zany. De afaka manao an'izao koa tsika hoe dollar p ohatra reçoit addition de 1 2 3 plus non multiplié par addition de 1 1. Eto zao ny valin'ity 6 de ny valin'ity 3 fa 6 18. Ataontsika echo valiny de point p ohatr'izay zany. De raha actualisena izy de manome valiny 18 ohatr'izay zany. Les fonctions avec valeur de retour zany de hoe retourner valeur zany hoe mahazo valeur résultat an'le calcul ao anatin'le fonction zany izy de azo eritreretina hoe ao anatin'le fonction zany le valeur zay. De zay zany momba ny fonction de rehefa mahita code miverimberina misy ifandraisany de aza misalasala mihitsy mampiasa fonction de ty tadidio foana hoe rehefa manao copie coller anao de matetika ny zavatra tsy nataonao zay
nefa tokony nataonao. Ohatra hoe tokony nanao fonction zany ianao. De be dia be ny fonction ny PHP ohatra hoe trim, HTML special char, i7, str to str upper, le nianarantsika tamin'ny anina reny, tamin'ny manipulation des chaînes de caractères. Ty le izy str to lower sy ny upper, fonction daholo zany reny fonction efa nisy namorona tany de isika koa afaka mamorona fonction. De raha misy ty azy moa de antanio en commentaire. De aza adiny koa mitsidika ny page Facebook-nay Lurinfo.